ampitombona aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro avy ary avy amin'ny fanafito zay aloha ny seza fiandranan'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika misaotranao mandrakarivo izay raha eo amin'ny zavatra rehetra satria zany sitraponao amin'ny Kristy Jesosy. Ampangindro hoe izay fery tsy avy aminao foka ny feanao rery any no fery fantatray satria ny teninao dia ampatanjaka ny fonay ary koa manorina tsaranay eo aminao Kristy ilay fiainana mandrakizay ho anay. Dia mitenena indray ianao Jesosy fa mangetahitanao ny fanahinay amin'ny anarantsonao no naovanay izany oko aminay rehetra fafenao ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity zoma 7 Martsa 2022 ity ravana dia bokin'ny Joba 2:1. Bokin'ny Joba 2:1. Vakina indray izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehany Jehova ka dia mahatonga teo koa Satana tafahary taminy iseho teo anatrehany Jehova. Do Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao ary Satana namaly an'i Jehova ka nanao hoe avy nijaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Do Jehova tamin'ny Satana nefa nandinika amin'ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mbola mitana mafy ny famarinany ihany izy na dia nanisika hamonitra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe hoditra fefiny hoditra eny izay rehetra nanany olona dia meno fefiny ainy fa ainjiro anye ny tananao hoe ka tendeo ny taolany sy ny nofiny raha tsy handa eo masonao azy izy do Jehova tamin'ny Satana. Indro eo tananao izy ny tokana ihany no aza asina. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehany Jehova ka namely vai ratsy amin'ny Jehova hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapotoana. Dia nakatavy milany iorana izy nipetraka teo an-davenina. Ary ny vatany taminy mbola mitana ny famarinanao ihany va ianao mafozy an'Andriamanitra ianao dia oko ho faty. Voy izy taminy tahaka ny teny vehivavy anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao moso ihany va no raisika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'olony Joba. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity bokin'ny Joba ity dia mbola mitohy ihany ny famelezan'ny Satana amin'ny Joba. Andriamanitra raha teo moa namela amin'ny Joba ho vira virain'ilay ratsy. Izay ny mahavariny eto navelan'Andriamanitra ny Satana hamely amin'ny Joba. Saingy ny feran'Andriamanitra kosa indro eo tananao izy ny tokana ihany no azo asiana. Ery amin'ny andininy 9 amin'ny toko 2. Indro eo tananao izy ny ihany no azo asiana. Ravana ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao te tsy tonga ao azy raha tsy Andriamanitra mamely izany ho tonga amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ny zavatra tokony ataoko sy ny ataonao manoloana izany rehetra izany dia ny mandiny tena lalina ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Eto dia namivadiny Joba azy dia naporisika azy afoy an'Andriamanitra satria hoy izy hoe mafozy an'Andriamanitra dia oko ho faty. Joba kosa teo nohon'izany maika tsy nanota teo an'Andriamanitra ary tsy nanao izay ratsy teo amin'ny olona. Izay ny voalaza eo amin'ny andininy 10 tapany farany. Tamin'izay raha rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Ravana fianarana lehibe no atotry ny soratra masina antsika mahakasika ny fiainan'ny Joba.
Atsovaka teo moa dia sany teny mihitsy hoe tsy soa ihany no resina avy amin'Andriamanitra fa na dia ny ratsy koa ary Paoly apôstôly rahateo dia nilaza fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ny dika teny katolika ny tena mazava kokoa hoe ampiasain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra asoa sy asoanao na tsara io na ratsy. Nina manoloana n'ity valanaretina coronavirus ity. Eo zao ny sasany tena matahotra mafy mihitsy. Na zana ianao kosa aloha dia tsy maintsy matahotra mafy mihitsy hoe ahoana ny efa ran'izao valanaretina zao, sanatria mivava ve? Dia hiverina amin'ny fibohana indray satria ambarany ray aman-drenitsika filoham-pirenena fa tena ilay valanaretina farany izay mahery vaika no tonga eto amin'ny fireneko sy ny firenenao. Inona nataoko sy ny ataonao? Mila mafisina indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Sanatria mivava moa ka tratran'ny fibohana dia mainka koa isika tena manorina amin'ny isa-tokantrano tonga fiangonana. Efa nanao izany tsika ary mbola nanao an'izany hatrany ary amafisitsika zany amin'ny fanoloran-tenantsika an'Andriamanitra. Satria ny fanoloran-tenan'Andriamanitra dia marika amin'ny fanaovana rakitra. Dia aterina aty am-piangonana indray ny rakitra, fanamafisana ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Nataontsika izany tamin'ireny fiobona tamin'asy ireny. Afaka nandrosany ny fiainan'ny fiangonana, afaka nanao izay azo natao antsika, afaka nanao izao tokoteny tamin'ny Facebook zao antsika satria ny mamaky antsika dia izao. Ahoana nanatsarana ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Ahoana ny amafisana orinatrany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Ary ahoana natongasy ianao famatopenana amin'Andriamanitra? Ny teny fototra ilazany izany amin'ny teny hébreu dia hoe Shalem imadonay. Ahoana ny teny famatoanao lalina amin'Andriamanitra tsy sarahanao aminy? Satria raha misaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsy mahay manao na inona nino. Koa natrehan'izany ny mitohaka amin'Andriamanitra ihany no mety manoloana ny zavatra tsy takatra ny saina sy zavatra manjoa sy manjoanao. Amafisinay ary avana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Oka akarytsika mafimafy kokoa mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ary anao fiderana makotokototsika ary sy fankalazana azy. Satria zany ange nataon'ny Jeremia mpaminany amin'ilay nofinaina tamin'ny omaly alarobia, tamin'ny larobia teo aloha vakitsika mihitsy. Jeremia mpaminany dia nideran'Andriamanitra sy nankalaza azy. Tao mihitsy ny olona manao hoe Jeremia 2:20 miramo an Jehova, miderahan Jehova. Fa izy namonjy ny fanahiny malahelo amin'ny tanany mpanao ratsy. Ny fideranan'Andriamanitra sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia mampiseho ny tana maherin'Andriamanitra mahay manala antsika sy mahay manafaka antsika amin'ny mpanao ratsy. Zany ry havana ny tokony atao zao dia anao fiderana makotokotoka sy fankalazana an'Andriamanitra ary tsy teny fanomezantsiny eo molotra misy na dia izany aza fanao tahaka mpanao salamy hoe sokafo molotro hanambara fiderananao. Dia hanambara ny fideranan'Andriamanitra manakirifitsika ry havana satria ny velona ihany no mahay mideran'Andriamanitra sy manome voninahitra azy fa ny maty tsy afaka manao an'izany. Koa ty amin'ity andro ity okanao tsy hametsinana an'Andriamanitra mihitsy ninona zavatra niseo foka n'olo tena ao an'Andriamanitra ary mafisinao hatrany fanoloran-tenan'Andriamanitra ary sanatria mivavy miverina amin'ny fibohana indray dia meteza ianao anorina mafy ny fiainanao amin'ny Kristy ary anamafinay amin'ny fanoloran-tenanao amin'ny fahasotoana manao rakitra sy mirakitra dia fanoloran-tenao an'Andriamanitra dia terina ty am-piangonana indray zany tahaka ny fanaontsika ny fanavaozana amin'ny fanoloran-tena sy fanamafisana orina ny fampandrosoana ny finoana ny filazantsara. Dia sika indray hanao zao tokoteny amin'ny alalan'ny Facebook zao sady ny zanako rahateo mazoto manao an'izany le Daniel mazoto dia mazoto tokoa. Dia amintsika rehetra nay izany tenin'Andriamanitra zany hotsahoantsika anay fa Jesosy Kristy dia efa nandresy zany rehetra zany nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty sy tsahoantsika indray amin'izao akatoko ny andro ny herinanomasina sy andro pasika izao. Dia atolory ny tenanao satria tsy misy famonjena ho antsika
afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Amen. Misotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra. Misotranao zay ny amin'ny famindramponao zay mbola afaka nandrenisanay izany teninao izany. Fianarana lehibe ho anay tokoa no nataon'i Joba mpanomponao. Ka amin'izany rehetra izany zay Tompo ampianaro zay hanamafy orina hatrany ny fifandraisanay aminao. Fakana mihizy moa zay fa anao no manana teny fiainana mandrakizay. Ka sanatria mivavaka miverina indray izao fiboana izao dia mitezo anao hanamafy ny orina ny fonay. Mitezo anao ampifamatikaina anay aminao ka tonga anay hanavoisana andronao ny fanoloran-tenanay amin'ny fahavonana amin'ny tenao anao sy hanatanteraka izany amin'ny fanamarina amin'ny fanaovana rakitra zay terina aty amin'ny toerana masina dia aty ampiangonana izany. Dia sitraka ny ary mivavaka hoe ainay izay ny an-danitra. Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mionay ny anona sahazo anay, mamelany erokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany Tompo amintsika ny tsodrano izay tononona amin'ny anarana iray zanakary fanamasina izao. Reso ny tsodrano izay tononona amin'ny anarana iray zanakary fanamasina. Ary Andriamanitra ny fanantenana amenao anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fonareo, ho itombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanamasina. Matoky izay ny antso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.